Rehefa hatramin'ny omaly no nahitana olana ny fitsinjarana solika tamin'ny toerana maro. Mbola antoy izany androany ary saika filarambe avokoa no hita tena amin'ireo tombin-tsolika izay mbola nanana tahiry. Misy amin'ireo mpanjifa no efa nifindra toerana maro vao nahita solika ho jifaina tamin'ny maraina teo. Mampiasa foana isan'andro, tena mahagaga anahy mihitsy nefa ilay lasantsy midina nefa tokony hoe arakaraka ny vidinany ny ampisy an'ilay lasantsy. Raha ohatra hoe tena tsisy lasantsy zao dia tsy afaka mandeha miasa, tsisy afa-tsy moto ny esako. Tena tsy napoiziko fa omaly ary efa saika tratran'ny nanosika fa mbola tonga teny amin'ny station hafa. Tena fasahiranana be ho an'ilay manana tômôbila zany ty sy ny fiainam-bahoaka. Satria hoe fa tany andefa namboky teo amin'ny Azirany, taty amin'ny Selina andefa nambojanary manontolo iny tsisy. Fa eto vao nahita. Mampikorotana ny andavanandrom-piainana ny fisian'ny olana famatsiana solika tahaka izao ho iatrany ireo mpanjifa misy fiantraikany amin'ny asa fitadiavana sy ny asa sahanina ny fotoana lany amin'ny fitadiavana solika. Le tsisy carburant zany ohatran'ny manahirana kely an'ny rehetrarehetra le tsisy carburant. Tsy mikorotana daholo le fiainana ray manontolo miankina amin'ilay carburant daholo. Fiantraikany amin'izay tara daholo ny zavatra rehetra atao dia misy tsy vita. Misy fiantraikany amin'ny fidiram-bola sy ny asa rehetrarehetra. Mbola nanamafy ny ministerany ny angovo androany fa olan'ny fitateran'ireo solika miakatra eto an-drenivohitra no mitarika fikorotanana amin'ny famatsiana solika ireo tompon-tsolika. Eto Madagasikara dia ampy tsara ny tahirin-tsolika fa mbola maro izy antomasina fa mifampiakarana azy ho Antananarivo zany no akselerena efa nasiana fivoriana miaraka tamin'ny kompania petroliera satria anjara andraikitra zareo mampiakatra an'ilay solika avy antomasina miakatra ao Antananarivo sy manodidina rehetra zany. Ary io efa nisy fivoriana arahany eo maso akaiky izy io. Tsika koa moa amin'izao manomboka ny vakansy dia miakatra be ny filana eo anatrehany ohatrany hoe tany aloha zany satria miakatra ambony rehefa tonga ohatr'izao ny période de vacances fa tsy misy atahorana akory ny famatsiana. Fampiakarana zany ny tena zava-dehibe satria maro ny camion citerne miasa, eo koa ny madaray fa efa atosika zareo zany mba hampahangana kokoa ny fampiakarana. Anisan'ireo fepetra noraisina raha ny fanazavana hatrany ny famatsiana mivantana ireo tompon-tsolika avy amin'ireo fiara mpitatitra solika izay tsy hampandalovan'ireo tompo fitehirizana.